fanany voninahitra. Esprit de gloire, de gloire, de gloire. Hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy, hametrakanao eo amin'ny voninahitra. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoa. Ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Daniel toko 12:5. Torlalana ho amin'ny famonjena, fanasotranana, fivoahany demonia, kasiky ny ositra mahery vaika malova tantaram-piainana. Totsay lehilahy n'Andriamanitra Isidore Andria. Fanany voninahitra, esprit de gloire. Velona Jesosy avy any Nazareta. Zao andro iainantsika zao ry havana, andro anomezan'Andriamanitra malalaka ny fahoriana isy amin'ny fiainan'ny olona maro samihafa zay eto ambonin'ny tany. Le fahoriana tsy hoe tsy fitiavan'Andriamanitra. Lay olana velana iseho na ny aretina na ireo sakatsakana maro samihafa, tsy hoe Andriamanitra ratsy saina na ratsy fanahy na ratsy loha arak'izay fomba fiteny zay, fa mamela fahoriana zany Andriamanitra hitranga mba ho voantso ny olona hitodika amin'Andriamanitra. Satria Baiboly dia milaza amin'ny Luka 19:10 hoe tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Niny elan'i Jesosy tany an-danitra izany, satria izy le zanak'olona ho tonga teto an-tany dia hitady sy hamonjy ny very. Izy zany atao hoe very, ireo olona lavitra an'Andriamanitra, tsy manana amin'ny Jesosy eo amin'ny fiainany, tsy manana le fiainana mandrakizay any anatiny, fa raha ho faky izy ana ihany dia very eny amin'ny afobe. Ireo olona ireo no atao hoe very. Zany ny olomena reny eto ambonin'ny tany zay tsy manana ny Kristy ao anatiny dia very ny anarany. Na izao aza dia very taloha, fa ankehitriny zay efa hita. Ao ambalana zay ka mitarika ny olona ao ambalana. Raha fahoriana mitrangy eo amin'ny fiainanao, antson'Andriamanitra mba hitodianao aminy. Ary tahaka io zao, rehefa mitodika aminy ianao, tsy misy tsy hainy atao eo amin'ny fiainanao. Jesosy égale vagagany. Isaia 9:5 dia milaza fa zaza no menantsika, zazalahy no teraka ho antsika, ny fanapahana dia eo antsorony, ny anarany atao hoe mahagaga. Zany hoe Jesosy tsy hoe mpanao vagagany, fa i Jesosy mihitsy no vagagany. Raha lasa ena malala miantso anao zay amin'ny kahanao. Ninona kahanao na resaka ara-pitiavana, misy fahasahiranana ianao ao, misy fahasarotana ianao ao, miatika sakana foana ianao ao. Na ihany koa ara-bola, za tsy miteny hoe tonga avy ianao mena vola, fa misy karazan'olona mahery mitady vola fa zay tonga eo rava. Isaky ny miangona ny vola dia rava. Misy olona nefa miary tafavoaka ihany, fa misy karazan'olona tsy tafavoaka mihitsy izy ninina nataony na inona ataony na iza alea. Reo zany ry havana dia avelan'Andriamanitra iseo. Iantsony ianao ka rehefa manantony ianao milaza aminao fa possible ny kahanao, satria Jesosy velona notoriko aminao. Raha misy etsika nataonay fitorina filazantsara teto Mahajanga, tetsy amin'ny maison de la culture. Rehefa tapitra ny fotoamba afaka dia niantsony olona andray an' Jesosy sy ivavahana ninina zavatra mahazo azo. Misy vehivavy anankiray nitondra ankizy, hery taona io ankizy io tamin'izay fotoana zay, mahery kely, nalatsaka kely tsy azo konina tsara sy tahizy loatra. Misy fivitosana tato ary misy fivitosana koa tao ambany ela. Le fivitosana tsy hoe le vai mivoto reny, fa fivitosana tsy misy masony. Tamin'ny zazo io nanomboka tapa-bolana nanomboka ny voto tato, ary mahatonga crise amin'ny zanany. Mahery vaika zany fivitosana zany. Mety ny reniny teo amiko rehefa niantso ny olona ho afahana, dia rehefa nandalo teo moa tsy nijanonena avy namaiky tanana dia nitsofoka tamin'ny anaran'i Jesosy, satria mahita ao anatin'ny Baiboly fa ny sofla dia anisan'ny fitaovana anankiray iampitany ny herin'Andriamanitra amin'ny
am'izay tsofa anazy rehefa nisofo loatra zao a de milaka izy taorinan'izay de nanomboka nanaraka fotoa mavaka de tsy amin'ny fiangonana fa nany voninahitra izy nanana ny fiangonana nisy azy any izy taloha fa natsapy izy hoe itiny ny antson'Andriamanitra angamo de rehefa nandeha nivavaka indray andro a misy zavatra nitranga aleo izy nanambara azy a satria velona Jesosy mandro izy aloha ranabavy a iza ny anaranao a lazao ny zava-nisy a lazao ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity zanako ity de misy fivotosany teo amin'ny tendany sy tao ambany heriny tokony eo amin'ny tapa-bolana mahetikely teo izy nivoany zavatra io de nataonay amin'ny vady ihany zay azonay natao amin'ny fitsabonana azy be deaibe ny karaza fitsabona teto Majungà nanaovanay anazy kanefa tsy hitanay zay marina tena fa manompo ihany fa aleo ateneniko zany hoe iry misy fiangonana andaotsika mba hanantsona an'io de misy croisade tao amin'ny maison de la culture tamin'izay fotoana zay de nanatona tao zay mivady nandritra amin'ny premier jour deuxième jour troisième jour nanatona an'io croisade io de rehefa tonga ny sabata de nanatona aty zay tsy mijanona de nameny lelan'Andriamanitra misy fiche de délivrance zay niraisiny zay tao amin'ny bureau de nanosorany menaka teo amin'ny tendany zanako de niteny izy hoe matokisa ozy izy ranabavy fa na ozy izy zany io men Jesosy vola na ozy izy zany didianao anazy na ozy izy zany sitrany Jesosy mamay-pona ozy izy ty fa matokisa na ozy izy de niraisiny zay tamin'ny fotoanan'izay de nanaraka traitement délivrance ka mirombifolo de hitako zany hoe feno le fiche de délivrance andeha am'izay ho zany de anao asan'Andriamanitra de nangataka za tamin'ny lelan'Andriamanitra hoe zao ohatran'izao ateneny satria ataoko hoe miara-miasa ny zavatra rehetra de lasa za nandeha nanao asan'Andriamanitra ndray andro am'izay teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny vavaka fanafana de tsapako hoe nandalo lelan'Andriamanitra de tady anjera zany za de misy zavatra ho ahany zany tonga de natao de tonga de nijerevako ny ambany heliny zanako tonga de nanjavona le fivotosana de nijerevako teo ambony solony fa kely ozatra kely sisa Jesosy hoa mahagaga de nandalo mpanompon'Andriamanitra tonga de niresako de nakariny tena ambony ma zay tena lohata ambony pilipitra de teo izy nanambarany hoe ny fahatsaràn'Andriamanitra tamin'le fivotosana tao ambany heliny fa tsy le teo amin'ny solony zany mbola teo de mpanompon'Andriamanitra nandeha nanao mission tanameva tanàna de andro alakamisy amin'ny fanakomem-boninahitra niteneneny hoe aveo izy izy fa ivavako izy izy zanakanao teneny zany hoe Jesosy izy izy tsy manao soa tapany fa rehefa manao izy izy zany de izy rehetra fa tsy tapatapany zany de ho voninahitra ho an'Andriamanitra zany rehetra zany de nanao hoe izy rehefa avy teo de rehefa avy teo am'izay izy matetika manko izy zany amin'le zavatra tsy tiany mihitsy zany ezanay atao ohatra zao hoe ampinanina sorbet izy raha zavatra misy la glace ampanaovinay anazy tsy ampiakanjona izy manomboka hariva jusqu'à marainandro ampisekenay rano mangatsika izy vo maraina be iny tsisy mihetsika ho voninahitr'Andriamanitra zany zavatra zany kanefa ondroa chaque maty izy tiky voalohany tamin'ny réveillon ny bonne année zay mio fa manompo foana tao a fa izy zany hoe hitanao foana koa zany hoe voninahitr'Andriamanitra iseho de somary zany anaovan'le zavatra hoe ataitaitra an'le finoanao eto koa za de miteny hoe tokony anam-pinoana ny tsirairay avy satria ny finoana de miara-miasa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ohatra zao hoe tamin'ny zanako zany raha zay zao tsy nanam-pinoana tamin'izany de mihevitra zany hoe angamba fa izay ny lalana nitondran'Andriamanitra anay de faharoany zany alohan'ny traitement délivrance anay ho vita de mihetsika indray mandeha le zavatra koa tonga de nalemy izy amin'ny tanany rainy amin'ny dadany zany tonga de nalemy izy tonga de fa zay koa zany aminazy zay nieritreritra zany hoe maty koa izy tiky ka zany voninahitra an'Andriamanitra fa salama soma tsara izy am'izao afaka zany le fivotosana afaka le fivotosana afaka le ambany helika afaka le ambany helika sy ny eo amin'ny sorony voninahitran'Andriamanitra zany mangataka ny tompany a anambara hoe ahoana ny fahitan'olona izy nato moa dia n'Andriamanitra nafaky ny fivavolombelona io de nanomboka fotoana anaty raha zany tokony teo amin'ny tapa-bolana maitelo teo sy eo le aretiny isy le fivotosana tambany helika sy tamin'ny soroka de natao ny fitsabolana rehetra zany hoe mba hanasitrana anazy de nentina tany amin'ny toba-tsalamana izy natao analyse izy natao koa izy de hita fa hoe kista de nefa tamin'izay fotoana zay hoe hodidina nisy ny vola nefa mbola tsy nesika tamin'izay vola zay zay fa mbola niandry an'Andriamanitra zay nanantena an'Andriamanitra
fa Andriamanitra dia mahay manao zavatra rehetra izy. Fa hoe mieritreritra hoe vola tokony anaovantsika zavatra hafa alao miandry finoanantsika. Dia nandeha amin'ny fotoana dia nandritra ny taona raika zany zay niady zay fotoana zay dia efa maromaro any no vola laminay tamin'ny vola madinidinika zany. Dia ena na tena fa tsy maintsy isy ny fahasitranana, tsy maintsy isy fahafalo amin'Andriamanitra satria ny joro manakariva zay. Tsisy fakiviana tao anatinay na tsy nahita fanasitranana zay tamin'ny voalohany zay na mijery le seminaire na ny anisy sabata zay na ny amin'ny andavanandro zay tsy nisy fakiviana taminay fa ny joro manakariva zay nanao tahaka ny finoana zay tao amin'ny rainy Jaona mpanao batisa na antitra azy izy dia nanao fanontona foana ary rehefa tonga fotoana famagin'Andriamanitra dia nanome zazalahy le faniriana tao anatiny izy. Ka tapy zany any koa ny fanantenana tao anaty na ositran'Andriamanitra tiana sasatran'Andriamanitra dia tsy maintsy hanompo azy izay ary tsy maintsy hisy ny fahasitranana amin'izay fotoana zay aby. Dia nanantena zay ary niandro izay fa rehefa taona raika taty aoriana dia niseho le fanasitranana, niseho le fanafana tsy nentina tany amin'ny ampiasa ary tsy nandanina ny vola be tamin'le fandidiana tamin'ny dokotera fa nisy aza hoe fa tendena fianakaviana zaza io aza ataonareo ohatrany fa tsy abonareo zaza io zay zany tsy nanaraka fitsaboanaraka amin'olombelona fa niandran'Andriamanitra mandrakariva zay. Ka anatin'izay dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra Isidora ny vady Andrenirina zay na mitaomananay amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mba nandraisanay fanasitranana, nandraisanay fanafana, nandraisanay fahagagana ary tsapanay mihitsy fa tanàn'Andriamanitra ny asa tamin'izany fotoana zany. Araka ny nambarany teo misy fotoana indray andro nandalo ny lehilahin'Andriamanitra araka ny noteneniny ao anaty vavaka fanafahany dia tady enjery izy. Tena tsapa hoe misy hery mandalo zany satria ny mpanompon'Andriamanitra voalazan'ny Baiboly dia lelafo ka misy hafanana tsapa saika ampianjera azy tena tsapa izy hoe misy zavatra mitrangy zany. Rehefa nisavany ny elika ny zanany tonga dia niala le fivitosana tao. Tonga dia nanantona izy hoe pastera tsy hita le fivitosana. Wow! Tonga dia nentiky ny abiny tamin'ny altara izy. Dia nambarako tamin'ny olona teo hoe nanao fahagagany Jesosy fa nanjavona lay fivitosana tao ambany elika. Dia araha vetivety moa le zavatra nitranga tamin'izay fotoana zay. Araky ny sary hitanao iny enonao tsara le teny teo hoe amin'ny heriny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy dia manjavona koa le fivitosana eo amin'ny soroka. Tamin'ny heriny iny tsy teo fa nanao seminaire tany Mahivatanan fa araka ny nambarany fefa nanjavona le fivitosana teo amin'ny soroka. Mahavariana ry havana ny fiasan'i Jesosy niala le tato ambany elika niala le teo amin'ny soroka. Fianakaviana efa niteny ary niteraka disadisa fianakaviana mihitsy hoe samy maintsy ivinareo io zazy io fa ampijalianareo nefa ry zareo dia nitoky tamin'Andriamanitra hatramin'ny farany. Eto dia milaza amin'ny hoe velona Jesosy ninina ka anao hoe teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa hamono tsy hanafaka anao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Arao ao amin'ny écran on toerana misy ny fiangonana fanany voninahitra manerana ny Madagasikara isaky ny sabotsy amin'ny 7 maraina tahin'Andriamanitra veloma tompoko. Quel
tamin'andro nahitako izy voalohany tamin'ny troisième jour tana maison de la culture tena firy fitosana teto a mbola misy video ana tsy diso a dia rehefa hitako izy tsy mitrefa ifotsy nataony tsy hoe zava-nitomonina option dia tsofo foana i zavatra io faminana jesosy isaka ny misy vavaka dia mily foana io anabavy zany zany efa miteny aminy so dia metinao tena vagnanay pasteur milo pasteur izy daholo taminareo aloha nahitany fitosany video mava tena izao teneko tamo io a maro amin'ny olona no mahisakanao anabavy hoe raha sika aloha dia mavak'izay tsy mara zany mavavaka be izy sana dia taminazy tany asa volandritra ny tapavolana zay ny teta amin'ny olona ny teny hoe rehefa sitrana dia za mandeha karazam-pona lehibe zany zany io fahatokina misy fotoa izy misy fianakavino marary ana tsy hoe ta izy dia tonga tatoamiko izy misy hoe ai jesosy nefa zany le option ijeterete ina no resahan'ny olona any le olona any marary izy dia vavaka ho any olona io a telefôny nefa nenjany na tsy sitrana fa izy na tsy sitrana aza nenjany nefa afaka fafana sitrana jesosy halleluja tsy manazy vavany olona izy fa natoky izy ain'andriamanitra eo isaka misy vavaka ny tonga foana izy eo rehefa tany eo indray andro tonga ny nantsavona ny tatoteo eo izany midina rehefatsika ny vavakiny dia nanefa mioza azy io tsy afaka ohatrany mitovy ny amosiamo ahoana maizo tsy manino ahoana ianao zao Você mais também a ver no teu pesca teu bamata de tomar cigana de ano famasi e para mim agora mana mana de mancha famasi a mim se faz para mana tu vai ter assado com um cajuano aí você me tem no caminho como é que não é só me achar mesmo em crise de tava aqui para classe de chamou que é dele de mais professor de pensar essa máquina sei quando na casa na semana que sei não é
Diz pastor ali daqui. Só que tem que tirar está ali na figura. Tá bom. Na zona da zona. Tá, né? Certo, tá? Dapat kita kan kami yang lama dapat kita jauh dari mana ni? Siapa yang apa tu? Jika kami jauh dari siapa kau biar dari kita siapa lain siapa kau mati lah. Sini lagi. Jauh dari ni. Ini pasti ada masalah. Kita barang-barang ini kita tahu. Semua Malaysia kes, ada Malaysia. Ni kita tak betul dia tu. Nyampe ke tahu insan red, untuk mai, kita mai. Itu waktu sini wani pada kalau tak jumpa mal itu seperti sejarah ini. Problematis yang belum jumpa. Machine. Para gozar da postura da tua antiga não resultados positivos na semana. Ele não vai sair. E tu vai dar uma piscada para o marido. Mas quando nós vamos saco, misparar mal da Deus. Vamos dizer, ampaga e do culto ao fecunda também você delícia. Eu na arapau. Se você não consegue Diuluza anusha tiruiwas. Ano bakit siya bibesa? Meron na masama ng mga rounds sa Sulat siya sa lina naman. Paisiya din ang Jacob sa 14. Ismaral kayo kayo. Ayo jampaka dulu fekuna. Ayo kaanusha tibiwa. Mismara kalau naroki jampaka dulu fekuna. Ada bakti mah. This nara. Let's napak pada. Ayo kaanusha tibiwa. Amnya naran tubuh yo. Kaki wala tubuh. Amnya naran Jesus sa kireu. Sa baba kiwa. Sabi sa sura na kireu de barabu. Ibarat, tu ya. Army si bapa di fula di abu si naik marah. Sami bapa kata tu di rumah mana lebantu kan? Jadi tak, abu si naik marah di mana? Si naik lebantu dia lagi. Faham tak lagi bapa mana lebantu dan nushka. Faham itu mesti anak keras. Anak itu sih. Ya fela ni, sabi ni na sulit sabi, ni na fortuna, esa tuga tau mampis, insulta muteliwa, enaleko, isabot kita tu isyo, tapi kami musuh berarti, musuh binte na topan saw, malam lansa, tinggal kawasan, tinggal tu ikan taraf. Nato shola discount. Amne na. Tesa na mare. Tesa na mare. Nato shola discount. Tarak. Matuidi tarak ka. Isu moyato. Abale tarak ko na panamasi. Abale papa. Enzera tos. Yimra yaro zaitu bene ki era na pati. A video era. Tesa vai na mata ni baba. Yule. Para mas na ala disponibilidade.
ipetrahana eo amin'ny fiainana avela mangalaka ho atsika eto Amborovy tonga eto amin'ity fokotany misy atsika ity ny fiangonana fanany voninahitra izay manana fohy be etsy amin'ny Tanambao-Mbalavato ampitany collège Nobel matsapy zay hoe lavidavitra tsika dia maro ny teo tonga any amin'ny fivoriam-bavaka fa somary lavidavitra be toerana noho ny fitarian'Andriamanitra ihany koa ny fahitako azy dia misokatra eto Amborovy zany ny fivoriam-bavaka iarana amin'ny fiangonana fanany voninahitra manomboka amin'ny sabotsy zao ny toerana misy anay amin'izao fotoana zao dia eto amin'ny école privée Fahazavana ato amin'ny tokotany malalaky ny Jules Verne eto amin'ny école privée Fahazavana tokotany malalaky ny Jules Verne izany ho atsika eto Amborovy mahita an'ity toerana ity zany dia manasa antsika zay ho tonga manomboka amin'ny sabotsy zao tsy hoe amin'ny sabotsy ity ihany fa isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny école privée Fahazavana ny fitombavaka iarana amin'ny fiangonana fanany voninahitra manasa antsika izay marary tsy salama misy blocage ny fiainanao misy karazana zavatra mifamaofao maro samihafa isan'ny vavaka fanafana sy délivrance fanasitranana ihany koa toronao amin'ny manaraka izao vavombelona tahin'Andriamanitra sabotsy amin'ny vakahity zany ho atsika tia Paringidro zany tia Paringidro misy anay amin'izao fotoana zao amin'ny terminus bus ligne 10 misy fiangonana fanany voninahitra tia Paringidro zay ahitanao fitombavaka isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora maraina ary misy ihany koa ny fotoana ankoatry ny asabotsy fa ny asabotsy no tena anitanana ianao raha tia Paringidro no misy anao na manodidina aty dia misy fitombavaka rehefa sabotsy amin'ny 7 ora maraina iaranao fiangonana fanany voninahitra eto amin'ny terminus bus ligne 10 zany ianao no mitsofoka mandeha amin'ny lalana iny zany ianao manaraka ny lalana iny dia iny lalana hitanao iny manaraka an'iny zany ianao dia any alohaloha any zany iny lalana iny no arahanao raha ohatra ka eto ianao no miala misy lalana anankiray kory alohaloha ary misy lalana mivily ohatr'izao zany raha ohatra ka any no tianao dia afaka miditra avy any ianao ho atsika eto Paringidro fiangonana fanany voninahitra isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina tahin'Andriamanitra filomatomboka eto Paringidro zany tsika amin'izao fotoana zao eto le fiangonana fanany voninahitra a Paringidro zany ho atsika manodididina aty amin'ny Cité Ratsiraka inao apare mahitsy Tanambao Sotema manodidina rehetrarehetra any aty le fiangonana ato zany ny plaque fiangonana isaky ny sabotsy maraina zany fotoana io ho anao marary miantona tanana miantona tongotra mona marenina jamba tratrany aretina maro samihafa blocage misy fitombavatra isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ary le fiangonana na iza na iza toerana misy anao manodididina eto ato zany le toerana ivorintsika misy zavatra tsara ato ndray andro dia ozy Philippe tamin'ny Natanaela mo misy ozy Natanaela tamin'ny Philippe mo misy zava-tsoa ozy a Nazareta andao izaha ka eto zany dia misy zava-tsoa koa eto andao izaha rehefa sabotsy ary tsy hoe izaha fotsiny ianao fa ianao mihitsy no iaina amin'izy ato anatin'ity trano ty ato zany no ahitantsika zavatra tena eny zany ato misy Jesosy mahery ato mamonjy ato manafaka ato zany anatin'ity toerana ity toerana ikarakararareo manodidina eto ry a Paringidro aza mandrimandry manana aretina inareo atonina ndray ve no andeha ikisake andao fa hitadin'Andriamanitra sika isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina ho afahana ny marary ho sitranina ny marary ho tahin'Andriamanitra tsika tahin' Jesosy sabotsy mifankahita fanany voninahitra esprit de gloire de gloire de gloire hampiananao amin'ny enatra sy ny latsy hametrakanao eo amin'ny voninahitra ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no ifoa ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay Daniel 2:12 torlalana ho amin'ny famonjena fanasitranana fivoahany demonia kasiky ny ositra mahery vaika malova tantara-piainana totsay lehilahin'Andriamanitra Isidore Henry
fanahy voninahitra esprit de gloire